Fatsakana fantatra amin'ny anarana hoe fatsakana andrina izay efa nolovaina tamin'ireo razambe teolono maromaro na sy-panavozana sy nohatsariana ito anivon'ny komina Sabotsina Mehana ary anisan'ny sitraka izany no fokotany Botona, Beravina ary Ambohidrano. Manoloana ny fanavozana sy fanajarana indrindra dia nidiny fotony jeriny fisotro ny asa ny solotenan'ny komina Sabotsina Mehana tamin'ny alalan'Andriamatoa Heriniaina Gabaina Kotoarisoa. Niaraka tamin'ireo teknisiana natanteraka ny asa ary nitafamivantana tamin'ny vahoaka. Izy ity zany dia fatsakana izay efa nampiasain'ny fokon'olona teto hatramin'izay fa niotsaka nisy mifahasimbana dia navozona tanteraka izy ity hatrany anatiny norariana biriky ka dia nisaromana dia finosina tsara dia nasiana sarony vy. Izany ny tanjona dia irahantsika malala ny fiovavan'ny toetrandro sy ny olana eo amin'ny resaka rano dia izay no antony ny karakaran'ny komina sy nanamboarana itony fatsakana itony ary maromaro no fatsakana izay namboarina amin'ny fokotany maromaro. Ny eto Botona dia misy ihany koa ny any Beravina, Ambohidrano ary mbola hitatra ny amin'ny fokotany hafa moa izany satria ho famahanan'ny olan'ny mponina ety fotony indrindra amin'ny resaka olana araka rano izay no antony nanamboarantsika itony fatsakana itony. Metraka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ny rano satria rano aina izay mihitsy ny atsotsika anazy. Manahoana indray sara ny tokony alohan'ireo vahoaka sa ve maimam-poana ny fakana rano amin'itony fatsakana andrina itony? Maimam-poana ny fakanan'ny rano, tsy misy sarany fa ny irina fotsiny dia ny kojakojana ireny fananana iombonana ireny satria atsika menakavy izy ireny. Nambarany fa tena foto-drafitr'asa lovain-jafy no apetraka ka tokony vita tomika tsy misy indrikely no aroso an'ny vahoaka satria ainao amponina izany rano izany. Nilaza moa ireo teknisiana miandraikitra ity asa masina ity fa hanao izay faraheriny sy farafahaizany amezana fafamponina sy ny manodidina. Ny fomba nanamboarana azy moa izany dia foto-drafitr'asa maharitra satria io ny ain'ny fokon'olona ety amin'ny fokotany ety aminay. Ety aminay izany marina misy pompa fa hafa ihany no misotro loharano madio dia izay nanamboarana azy foto-drafitr'asa mateza misy vy io natao beton somamy matavy tsara dia mba haritra farafahakeliny izany folofolo taona eo vao tokony misy réparation. Ahoana ny safidianana amin'ireo toerana nanaovana ilay fatsakana andrina izany efa nisy ve teo aloha dia nahatsaraina sa naforonina mihitsy? Nanaovana an'ireo izany dia ireo izany efa fatsakana hatramin'izay ihany no hatsaraina fa tsy afaka ny anao mihitsy izay hoe amorona fatsakana fa efa izy ihany ireo nahatsaraina fa fatsakana hatramin'izay hatsakan'ireo ray aman-dreny. Fisaorana feno fankasitrahana na setron-dreo mponina sindran'ankarano tamin'ny fotoana fidinina fotony io no izao famimezana izao ary irariana mba hitatra amin'ny fampandrosoana hafa hoy ny etahitan'izy ireo. Misaotra betsaka ny komina Sabotsina Mehana izany izay aty amin'ny fokotany Botona mba manome soanay indrindra ny amin'ny fatsakana satria ny rano dia ilaina ny fidiovana rehetrarehetra dia makasitraka anareo amin'ny fanaovanareo asa soanay dia misaotra betsaka tompoko. Dia misaotra indrindra nareo komina fa dia be dehibe fa nandritra ny 5 taona izay dia ianareo nijery ny rano sotroinay fa dia rano raha fanjakana mavoty manao asa soa mahita poka raha misy manjoa ora mpitondra endry mahay miady mafia mahita vola raha misy mijaly